Mbola tsara sika jiaby. Akory le finaritra ranandria. Akory sa? Akory lahaly. Salama tompo. Tonga eto amin'ny fakafaka politika ny Dag News TV indray ianao. Makasitraka hatrany tompoko. Iresaka momba ny toe-jaraha-pirenena izay nalaza tato aty avy hatrany isika. Falohan'izay dia hita tao amin'ny fahitalavitra iray tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny 14 Jolay teo, tao amin'ny résidence de France teny Ivandry Antananarivo, ireo olo-manakaja malagasy maromaro, sivily sy miaramila nankalaza io fetim-pirenendry zareo frantsay io. Anisan'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ingapana sy teny Randriana Solon'ny Aiko. Ny nahavariana kely sy tsikaritra dia somary hafa kely ny fahitana ny Ingapana raha nanontanian'ny mpanao gazety momba ny toe-jaraha-pirenena ankehitriny ny tenany. Namaly zany tamin'ny Itsiko tokoa izy, miaraka tamin'ny fitafiana gasigasy tokoa sy satroka mifanahaka amin'izany. Saingy nitsikaritry ny be sy ny maro hoy aho, dia hita fa somary nanara-po kely tamin'ny zava-pisotro mahery tao amin'ity fanasana ity ny tenany. Ka hita fa niova kely ny fihetsiny sy ny fomba firesany tsy toy ny mahazatra nandritra ity interview natao azy ity. Tsisy lalàna mandrara azy tsy sotro akory. Fety raha teo no natsehany. Saingy tsy tokony nanao iny fandraisam-peo sary iny izy raha toa ka tsapany fa azo kely alkôla ny tenany. Ny imaziny amin'ny mahafilohan'ny andrim-pandrakana ambony azy manko no somary voadona kely. Jereo kely anie ty sary ty e. Ankoatran'iny resaka momba ny mpanina iny dia nanambara i Ramatoa Fanirisoa minisitry ny fitsarana fa efa nampidirina eny Amponja Vonjomaika ilay zandary nitarika ilay perquisition teny amin'ny tranon'ny teratany sono teny Ambohibao. Izay perquisition tsy nahazoana lalana akory. Ny mahagaga amin'ity afery ity, amin'ity raharaha ity, dia tsy lehilahy roa tena nitarika ireto zandary sy ireo tovolahy nanao saritava no nalefa eny Amponja, dia ilay kapiteny Singa Florent izay olona akaiky ny filohan'ny fanavozana dia ny kolonely Mikael izany, satria dia mpanolotsaina n'Andriamatoa filohan'ny fanavozana ity Florent ity. Araka ny horonan-tsary azo teny Ambohibao nandritra ity perquisition ity moa dia niteny mihitsy ilay mpisandoka fa ho alefany eny amin'ny présidence, eny amin'ny filoha ny tatitra rehefa tsy hanaiky ireo sinoa amin'ny fisavana. Arao ane 然后那个东西可以会还天天密学，现在能不能证明我们的钱在他那里先？钱、手机。现在是被打劫了一样。7 jam， 天天你7 jam 发呢是啦，就 récupérer 那点钱了。不是在他那边，是在他的朋友，刚才那个朋友，然后他可以跟他们说。我现在因为在没有任何证据的情况下收了我们那么多钱和财物那些出去，我们不敢信任他们是政府的人。nareo tsy mba tokony mba nanasio papier kely amin'zareo fa voalohany
我们只是没有证件，为什么要收我们的那么多钱出去？我不了解。我要搜查证，现在他们说刚刚会拿过来，现在搜查证在哪里？搜查？对，搜查令，搜查令。是要出示给我们看的。我知道，但是他们没有在任何证据证明我们违法的情况下收走我们的钱财。Andia zay. Kalolo. Andia zay. Azonao? Dia tsony le ambassade. Raha zay zany le hitanao fa hitan'ny famety. Atsy le ambassade fa izy hoe andeha. Dia any amin'ny président zay manao taty. Hoe zao ny zavatra nisy. Dia tsy haiko hoe izy ary ny ambony. Zay dia nanao fanambarana ny filohan'ny FFKM manoloana ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Dia ny von'olona eto sy eroa, ny fangalaran-jaza, ny fangalaran'olona, eo koa ny fanaovana fitsaram-bahoaka, tsy ara-jariny, eny fa na dia meloko aza tsy nanao ratsy ireny olona ireny, tsy anjaran'ny olombelona ny maka sy mandatsaka ny ain'olombelona toa azy, satria ny aina dia Andriamanitra no nanome azy. Eny fa na dia tsy manao ny asany araka ny eritreritry ny vahoaka, leo ny fitondrana sy ireo manam-pahefana manafaka ireo olomeloka aza dia tsy anatin'ny raha malagasy izany mandatsakaina izany. Marina fa aim-bahoaka avokoa ny very, ary matetika koa nefa olona tsy manatsiny fa resaka tondromolotra fotsiny efa mahafaty ankehitriny. Arahoane ny tenin'ny zareo ao FFKM mandalo kiondalana manahirana ny firenena ankehitriny. Eo anatrehan'ireo tranga mifanesesy izay mitondra fahaverezan'olona sy fahafatesana ary ratra tatoato, izay miteraka tebotebo sy safotofotoana ho an'ny fianakaviana maro sy ny vahoaka manontolo. Izahay, filohan'ny fiangonana miombona ato amin'ny fiangonana fiangonana kristiana eto Madagasikara, ny FFKM, dia mampahery anareo amin'ny tompo sy mivavaka ary mitodika aminareo rehetra izay nijaly mafy vokatr'ireny herisetra ireny. Tsy afaka ny angina ny fiangonana raha vohitsakitsaka ny asin'ny aina izay fanomezan'Andriamanitra, ary mampahatsiahy fa ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny ason'olombelona, ny fahamarinana ary ny rariny no fototra iorenan'ny fiadanam-pirenena sy fifampatokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Tanteraka ny herisetra na izay fihetsika rehetra mahatonga izao fahaverezana izao ny FFKM. Masina ny aina ary didiombona ny rehetra ny miaro azy. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra izahay mba hanohy hatrany ny fifandraisanareo andraikitra sy ny fepetra rehetra mpahamarinana ary ampahitsiana anatin'ny fangararana tanteraka mba tsy verenan'ny loza tahaka izao intsony. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mba ho tony ahay andanjalanja ary fampifehy. Aoka tsisy irona amin'ny herisetra fa ny endrikendrehana, valifaty na fanamparitahana vaovao tsy voamarina, ny fifampiresahana, ny fifanajana ary ny fihavanana ny tokony anjaka. Izay na nisy tsindrim-peo kely momba ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Rusia, koa ny ambasady frantsay nandritra ilay lanonana fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tao Ivandry iny, ka naveriny indray ilay resaka sambo be voasakana miaramila frantsay izay mitondra ny sainam-pirenena malagasy, ambarany fa ataon'ny Rosia fitaovana ahafahany mamoaka ny petrola tsokosoko ny anaran'ny Madagasikara. Zavatra voarary izany noho i Rosia voasazy antsoina hoe sambo fantôma ity sambo mitondra ny sainam-pirenena malagasy voasaka amin'ny miaramila frantsay ity. Voasazy ny firaisambe Europeanina mantsy no niady ataony amin'ny Ukraine ry zareo Rosianina, ka tsy afaka mamoaka ny solika avy eo aminy. Noho izany dia nataony tamin'ny anaran'ny
firenena sy ny fitondrana malagasy ity sambo ity mba tsy hanakanana azy. Tsy nandrenesam-peo anefa ny mpitondra malagasy na dia niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa sy ny tambazota sosialy ity raharaha ity. Antony, matahotra mafy ny filompotinina ny mpitondra satria nanome fitaovam-piadiana ny tafika malagasy ry zareo Rosianina toy ny camion, anginty-by, avion, fanamina ho an'ireo miaramila. Ankoatr'ireo mpikaraman'ady Rosianina marobe mitovy eto Antananarivo izay voalaza fa miaro ny filoha Mikaela. Arak'izany dia tsy ity fitondrana ity mihitsy no anakina ny fitondrana Rosianina. Arao angeny tenin'inga ambassadeur France. Tout message que la France et le Kenya, le président Macron et le président Ruto ont porté ensemble au sommet du G7 à Évian il y a un mois. Comme ses pairs africains, Madagascar n'est pas immunisé aux grandes crises dans le monde. La guerre au Moyen-Orient a affecté le cours des produits pétroliers et agricoles, affectant tous les malgaches dans leur quotidien. Isan'ny zakany vokatry ny ady ihany koa ireo firenena anatin'ny vondrona Europiana izay niantraika tamin'ny Madagasikara ny vokany, hoy ny ambassadeur ny France eto Madagasikara ity. C'était déjà le cas en 2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine, dont on nous avait dit qu'elle durerait 3 jours et qui dure depuis plus de 4 ans, engendrant sur mon continent, l'Europe, des millions de victimes, de déplacés ou de réfugiés, et des effets induits dont Madagascar est également la première victime. Je pense au prix des matières premières, mais aussi à l'usurpation du pavillon malgache par des navires de la flotte fantôme russe, qui transportent, au mépris de Madagascar et des règles maritimes internationales, des hydrocarbures qui alimentent une guerre illégitime et meurtrière. Et de gouvernements présents, l'Union africaine également, ont adopté la déclaration de Nairobi pour la paix et la sécurité en Afrique et ont rejeté ainsi les ingérences extérieures, la privatisation de la sécurité et le recours au mercenariat en Afrique. Mipaingotra ny fitondrana ity nga ambassadeur mapita afatra ny afony hoe nieritsereta tsara ihany ianareo amin'ny fanarahana amin'ny Rosianina rehetra fa ataon'ny fitaovana satria maro ireo firenena afrikanina efa nahita faisana no ireo mpikaraman'ady nompiana tao amin'ny tanin'izy ireo sy ireo takalo kely amin'ny fitaovam-piadiana sy ny fiarovana. Moa ve izao fitondrana izao iaino izany anefa sarotra ihany noho izany. Koa samy velinaina sika rehetra ahita ny toyany. Raha isotso kosa ataovy amin'ny antonony. Veloma vetivety indray tompoko.